Tolo-dalàna ny feno fanoerana hita sahady ny faniliana ny filohan'ny antoko-dimina. Solombavambahoaka timina manamafy ny fahavononany manoloana ilay tolo-dalàna. Tsy fandriam-pahalemana isan-kerinandro no ahitana trangana takalonaina ao Betroka. Karakory jiaby antsika any tokantrano any izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matonaly izao. Alatsinainy faharoa ambin'ny folo ny volana Aogositra taona 2020 sy 2020 tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao ny politika araka ny fahitantsika tanatin'ny lohateny-baovao teo dia mikotrika fandikana ny lalam-panorenana ireo solombavambahoaka izay miaradia amin'ny filoham-pirenena ankehitriny. Hita taratra ao anatin'ilay tolo-dalàna izay anisany odiniana eny anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona mandritra ny 20 andro manko fa misy ny fanilihana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izay filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara tsy ahazo an'izany toerany mpanohitra izany. Hoaratsika ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Princy. Iray amin'ireo lahadinika anisany odiniana sy andraisana fanapahan-kevitra eny anivon'ny antenimiera rotonta mandritra izao fivoriana tsy ara-potoana izao ilay tolo-dalàna momba ny sata mifeny mpanohitra eto Madagasikara. Rehefa tena zahavagna ny voarakitra io tolo-dalàna io ao anatin'ny andininy fahaenina momba izay sata mifeny mpanohitra izay dia milaza fa ao anatin'ny solombavambahoaka efa lany eny anivon'ny antenimieram-pirenena ihany no tokony hakana izay ho filohan'ny mpanohitra fa tsy mila olona vaovao avy any ivelan'ilay antenimiera. Mifanohitra tanteraka izany amin'ny voarakitry ny lalàna 112 sy 2013 izay milaza fa tsy voatery olona avy ao anivon'ny antenimieram-pirenena no filohan'ny mpanohitra. Hita taratra araka izany ny finiavan'ny fitondrana ankehitriny anilika n'Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy ahazo ny toeran'ny filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara. Tsara ny mampatsiahy fa tsy mbola nisy hatramin'izao ny didy fampiarana ilay lalàna mifeny mpanohitra izay efa lany tamin'ny taona 10 sy 2020 ary nekeny ny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana. Efa betsaka no nitaky izany na ny fiarahamonim-pirenena na ny fikambanana maro samihafa mba hamoahana didy mpitondrana ampiarana io lalàna momba ny mpanohitra eto Madagasikara io saingy tsy mbola nisy hatreto. Anisany tonga navitrika teny amin'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza ireo solombavambahoaka izay lany tamin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny fanikafana tamin'ny tiny any ity. Nambaran'ireo solombavambahoaka avy amin'ny tima ireo fa vonona ny hijoro amin'ny fahamarinana izy ireo ary anisany vaindohan-draharaha sy imasoan'izy ireo dia ny fiadiana ny tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy jiaby fa tsy ho an'olombitsy. Germain Omenjanahary no mitatitra izay vaovao izay. Ijoro ho an'ny tombotsoan'ny malagasy izay. Io no nambaran'ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara. Raha nresaka makasika ny fisokafan'ny fivoriana tsara potona voalohany izay andiniana ny tolo-dalàna momba ny sata mifeny ny mpanohitra. Ny tena mahagaga hoy izy ireo dia lalàna mbola tsy nampiarina akory no efa misy tolo-dalàna io. Nanamafy izy ireo fatakina ny amoahana ny didim-panjakana ny amin'ny fampiarana io lalàna 112 sy 2020 tsipika 413 io. Tokony mba ampiarina aloha le lalàna to satria ahoana moa lalàna mbola tsy niatra akory dia fodiniantsika indray. Tsy hitanareo sadasada ve zany fanapahan-kevitra zany. Anjarantsika mitsara satria io lalàna natao hoarana ary ny lalàna izay natao azy izay mbola tsy niatra araka ny teniko teo aloha no andeha hodiniana ngamba ny zavatra manahirana ihany zany fa dia voahiatrika moa zay tika dia ho hita ao ary vonina hiady izay aloha ny hoe ampiara aloha ny lalàna misy dia avy eo raha hitantsika raha mba hitantsika hoe misy zavatra tsy mety angely izy dia afaka diskutena indray hoe anty lalàna ity tsy mahasoa antsika dia afaka mba antsika midiskuter fa lalàna mbola tsy niatra akory dia ho diskutena sady. Tsy ny abetsahana eo anivon'ny antenimieram-pirenena no tena zava-dehibe hoy kosa ny solombavambahoaka ny Madagasikara izay voafidy teny amin'ny boriboritany fahaenina. Fa ny foto-kevitra ijoroana ho an'ny tombotsoam-bahoaka. Mahavariana kely fa tsy maintsy mandeha aloha ny hiady hevitra aseny ilaina tokony hivoaka aloha le décret d'application fa mandrakitiny androany dia mbola tsy mivoaka le izy ka izay no hiedina hevitra ary mino izay efa ny solombavambahoaka rehetra dia misaina daholo ary afaka mifampiresaka tsara ireo solombavambahoaka namana rehetra ireo na izy na izy ka mino somanatiana
fa isy ny marimaritra resana satria tombontsoan'ny vahoaka no jerevana tombontsoan'ny firenena no jerevantsika dia vonina ifanakalo hevitra ho amin'ny solombavam-bahoaka namana sy ho an'ireo atoko politika hafa zany ny tiako Madagasikara ao anatin'izay rehetra izay fa raha ny logika politika dia ny tiako Madagasikara no tokony filoha zany kampanoratra zany eto Madagasikara fa zany tsy misakana ny hafa akory hitsofoka hiara-iasa ho an'izay rehetra mpanohitra zay hitantsika fa be zao vonjoro ny atoko ty dia be be koa ny atoko mpanohitra namana zay manaraka ary mijoro miaraka aminay amin'izao fotoana izao. Tsara moa ny manamarika fa aritra 12 andro ity fivoriana tsara-potoana voalohany ny antenimieram-pirenena ity sy ny antenimieran-doolona. Targetra ho an'ny parlementaire tiky Madagasikara ny fiarovana ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ary tena itondra marina ny etaetam-bahoaka eny anivon'ity antenimiera ity. Fa manana ny anjara toerany ny antoko tiako Madagasikara eo anivon'ireo antenimiera roa tonta manana ny paikady efa voaomana ny amin'izany na ireo solombavam-bahoaka eny anivon'ny antenimieram-pirenena na ireo loholona eny anivon'ny antenimieran-doolona hiatrehana izao fivoriana tsy ara-potoana izao ary indrindrindra ny hametrahana ny heviny momba ilay lalàna mifehy ny mpanohitra sy ny fametrahana ny lehibe ny mpanohitra. Manodidina izay indrindra ny fanadihadiana izay nataony mirado Rabenjamina araka ny faneho-kevitry ny sénateur Olgar Malason. Ho an'ny antoko tiako Madagasikara moa zany dia efa nambara ombenimbeny teo fa nisy lalàna efa natao ho an'ny mpanohatra ary iny tokony nampiarina ary iny mbola takinay foana tokony tsy miala amin'iny zany satria décret d'application tadiavina. Ankehitriny moa zany nefa ny maro anisy eo anivon'ny antenimieram-pirenena nanolotra ty dia hitantsika hoe ilay izy raha mifanalavitra amin'iny na koa hoe toritovy amin'iny fa ampandehany ny fanoherany ty lalàna ny fanoherana ao anatin'ny ara-dalàna sy fanajana ny lalàna ary indrindrindrindra moa ilay hoe ao anatin'ny sada démocratique ny anaovana izay fanoherana izay. Fa ho anay zany légitime et légal président Ravalmana no tokony hitahaka an'io filohan'ny fanoherana io. Izay ny momba niny faneho-kevitra iny fa araka ny efa hitantsika tagnatiny ireny vaovao nampitaina teto ireny dia nisokatra tamin'ity niany ity ny fivoriana tsy ara-potoana izay natrehany antenimera roa tonta ho an'ny antenimieram-pirenena manokana teny Tsimbazaza dia nanomboka tamin'ny 12 ora mantsana teo izany tamin'ity niany ity. Misy moa ny lahadinika 3 bevata izay anisany nodiniana mandritra ny izany 12 andro natanterahana ny fivoriana izany. Hoaratsika ny akon'izay eo amin'ny sary ny Mathieu Princy. Aritra 12 andro ny fivoriana tsy ara-potoana izay atrehan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Ny Alatsinainy 12 Aogositra tamin'ny 12 ora atoandro no nanokafana izany fivoriana tsy ara-potoana izany teny amin'ny lapany Tsimbazaza. Natrehan'ny mpikambana avy eo anivon'ny gouvernemanta ary notarihan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Lahadinika 3 no hojerena sy andraisana fanapahan-kevitra eny anivon'ny antenimieram-pirenena mandritra io 12 andro eo. Ny tapany maraina ny talata 17 ny volana Aogositra no ivorian'ny mpikambana ao anivon'ny bromahatry ny antenimieram-pirenena izay amola volana sy antsina ny fitsipika anatiny ity androm-panjakana ity. Ny tapany folakandro ny talata io kosa no hanomboka ny firesahana ny lahadinika 2 lehibe dia ny momba ilay tolo-dalàna mirakitra ny sata mifeny mpanohitra ary toy mandritra ny 10 andro manaraka izany amin'ny fandiniana ny PGE na ny fandaharan'asa ny fitondram-panjakana. Raha ny zavatra hita nandritra ny fotoana fanokafana ny fivorian'ny antenimieram-pirenena tamin'ny Alatsinainy maraina io dia hita sahady ny seza bangabanga. Izany hoe nisy ny solombavam-bahoaka vitsivitsy izay tsy tonga niatrika ny andro voalohany fivoriana. Misy olon-tena ny vahoaka malagasy jiaby manerana ny Madagasikara ireo solombavam-bahoaka ireo. Iankina ny fiainan'ny malagasy tsy vakivoly ny fanapahan-kevitra izay ho raisin'izy ireo mandritra izao fivoriana izao. Ho an'ireo solombavam-bahoaka 12 mianadahy izay lany tamin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara manokana efa ny lokaloka sy ny voady izy ireo fa tsy anaiky izay lalàna tsy ahazon'ny malagasy maro anisa tombontsoa. Antenaina fa hitovy amin'izay ny zavatra hitranga amin'ireo solombavam-bahoaka jiaby tsy andany izay lalàna tsy mahasoa ny vahoaka.
raha izay ny ako ny teny Tsimbazaza ny tapany marandray ny tapany folakandro kosa dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny tetsy amin'ny antenimieran-doholona tetsy amin'ny lapany lapa-maitso ny anosy ary tamin'izay indrindra dia ladinika roa kosa nodiniana mandritra ny 12 andro eto anivony ity androm-panjakana raiky ity hoarantsika ny fanadidina nataony Miradora Benjamina sy Toky Ramarolahy. Fototry ny tany demokratika ny fisin'ny atoko-panohitra matanjaka samy joro ary fenitry ny mpitondra tsy azo heverina ny sin'ny atokon'olona atao fitaovana hoentina aminganana ireo izay tsy mitovy hevitra aminy satria samy te hampandroso ny firenena avokoa ka tsy tokony tsy fitoviana fomba fijery no ilazana fa hanonga-panjakana na anompitolo teboka nitsondrin'ny filohan'ny antenimieran-doholona Rivirakoto vao ihany koa ny mazava-dehibe ny fakana ny hevitry ny mpanao politika hafa ato mombana ny fandinihana ny tolo-dalàna mifenty satany mpanohitra eto Madagasikara. Amin'ny tany demokratika tokoa mantsy tokolasy tokovavy za sarapia akory no mahirery an'izany eto fantatritsika zany dia misy fototra lehibe joroany zany demokrasia zany raha tena mandala azy ianao fa tsy manao demokrasia de fasady fotsiny akory mifanekenao fa misy an'izany mpanohitra zany eo firenena tsy mpanohitra nonga-panjakana eny amin'ny arabe akory fa mpanohitra mba ho balizy n'ilay fitondram-panjakana ho any amin'izay tombotsoa iombonan'izay ampanontany tena zany eto sokafantsika atraizy miady hevitra amin'izany sotrany reo mbola tsy naray an'ilay proposition de loi loatra amin'izao fa dia mino zay fa rehefa tonga eto dia isika ady hevitra arosoko fotsiny arosinay hoe atraiza ny fasahitsika anatin'ilay fitondram-panjakana ao anisana zay amin'izao fotoan'izao anokatra an'izany amin'ny ady hevitra lehibe satria raha tsy ady hevitra amin'ny mpanao politika isika fa ny fanjakana ireny misy an'izany isika sololona no andidy anapaka an'izany loasy l'opposition zany dia mety andeha ila ihany. Fa tonga ny fotoana andinihana ny tolo-dalàna momba ny mpanohitra dia isokatra amin'ny hery politika hafa ny eo anivon'ny antenimieran-doholona zava-dehibe loatra ny fakana ny hevitry ny mpanao politika sy ny firaisamon'ny pirenena tsy nanao tolo-dalàna mifeny mpanohitra ny timma fa mitaky ny ampiarana ny lalàna efa misy izay mbola tsy misy didim-panjakana fampiarana azy akory ankoatr'izay dia manipika trano ny timma fa tena rariny sy hitsiny raha ny filohan'ny antokony lasa lehibe ny mpanohitra mandritra ny 12 andro ny faharetany ity fivoriana tsy ara-potoana ity izay andinihana ihany koa momba ny politika kapobe ny fanjakana. Fa miboaka ny vaovao amin'izao fotoana izao fa misy ny famoriam-bahoaka any anivon'ny faritra any izay atao ny fitondram-panjakana ankehitriny amolavolana ny ilay tetikasa IEM fantatra ihany koa fa mbola eo am-pitadiavana ny famatsiam-bola momba n'izany ity tetikasa izay lazai ny fitondrana ankehitriny ity vandy erery karaka izany ny nambara izay milaza fa hoe efa voahomana avokoa ny tetikasa rehetra momba ny IEM. Germaine Menjanahary tahirin'ny anaranariny fantatra amin'izao fa tetikasa tsy voahomana no nentin'ny filoham-pirenena ankehitriny na nababonina sy nampanonofisana ny vahoaka malagasy nandritra ny fampelezan-kevitra misy amin'izao ny famorina ireo mpitondra isaky ny ambaratonga any amin'ireo faritra sasany atao ny fitondrana ankehitriny mba ahafahana mijery izay anatanterana ny drafitrasa IEM raha nita tokoa atreto dia tsy mbola misy miainga ny fampanantenana Vaovao Mbs izay napatorina ny malagasy natao ny filoham-pirenena tao anatin'ny fampelezan-kevitra gaga ny tenako hoy ny solombavam-bahoaka avy ao amin'ny distrikany Arivonimamo raha navory momba ity tetikasa IEM ity. L'IEM avy tamin'ny propagande zay teneniko tamin'izao tompony raiky namory anay natsona daholo ny commune rehetrarehetra efatra amby 10 commune anomana IEM hoentina programme filoham-pirenena gaga aho le fitenina rompanao gazety fa maninona n'izao vao atao ry zay zany no le IEM fa le IEM avy tsy efa nilazana tamin'ny propagande reto programme kotrehana tany andafy tany pariny rahana tamin'ireo vazany IEM anatsarana fena dia zao zany zay ihany teny hoe aizany mera inona ny any aminareo anaovana ny IEM dia eo vao samgany za moa tonga dia niteny tsy mety za fa le zavatra programme tsy efa vita fa maninona reto ndray dia hitatra ohatran'ny fihinamsika eto samy ilaza azy na lavaboalavo totoa fa nana inona
potika ny lalana ohatra zany efa tokony efa fantarao tamin'ny programme io zany menao vahoaka hoe ho an'ny district ho an'ny région tasy reto programme io fa tsy zay no asina manao zao. Fa ankoatra izay dia naneho ny heviny momba ny resaka fanotofana tanimbary izay mirefy 10 hektara eny ambotry manjaka ihany koa ity solombavam-bahoaka ity. Nambarany fa famonona ny malagasy no kasain'ny fanjakana ho atao. Zany hoe maninona no toambarin'olona ny potehanao nefa ianao nga mahavatsy an'ireo azy adino fa ambotry manjaka zany hoe betsy mitatatra io no manenjika ny ino izy maintsoahatra. Zany hoe maintsoahatra zany manavitra n'le fiainam-bahoaka ao manomboka ny fivoahan'ny sakafo dia maninona iza zany no neo an'le maintsoahatra tsony anenjika an'le fiainam-bahoaka fa sahirana mampalahelo ihany izy ary maninona ihany koa no tsy maintsy ambotry manjaka mba manova ny any velona jereo Thaïlande io tendrombohitra io potehana satria na ny resort tsy be deabe tsy mahazo potehako dia eny atapo tendrombohitra anaovana ny eny amboarana tsy problème nge makanisany amiko ny rivomavo na 20,000 hectare ataonareo amin'io tsy maninona tendrombohitra azera fa reny tsisy olona tsisy ninina reny fa reny totofana fa le tambany moa ny totofanao le tambarin'olona fa ianao hoe avy any ninina inona mahazo an'reto tena gaga be an'izy zay manko ohatra fitaka be vava izy mazava arak'izany fa tsy misy zavatra voaomana sy voafakafaka akory ny tetikasa izay ny dedadeda ny filoam-pirenena ankehitriny nandritra ny fampelezan-keviny io. Porofo mivaingana ny fikarohana vola izay entina anatanterahana io programma anasa io. Ankoatra izay ny tsy fisian'ny vokatra mivaingana eo amin'ny fiainam-bahoaka ny politika izay ataony ny mpitondra. Vaovao avy eo anivon'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra dia nisy ny fanadiovana lakan-drano mirefy 500 metatra izay nataony teny amin'ny boriboritany voalohany tamin'ity niany ity. Araka ny fantatra sy ny fanazavana nandesin'ny tompon'andraikitra moa dia ireo izay mpamboly eny amin'ny manodidina ny afokotany Ankasina sy Andotapenaka voalohany ary Andotapenaka faharoa no anisany azo tombony kokoa amin'izao fanadiovana lakan-drano izao. Germain no menjanahary eo amin'ny rindra tsariny Mathieu Prince. Amin'izao volana Aogositra izao no volana fampidirana rano n'ireo tantsaha eny amin'ny faritra Ankasina sy Andotapenaka faharoa sy fahatelo eny amin'ny tanimbary sy ny tanimboly. Noho izany indrindra dia nikarakara etsika fanadiovana ireo lakan-drano fampidirana rano ambolena niaraka tamin'ny boriboritany voalohany eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ireo fikambanan'ny mpamboly sy ireo refde ny sabotsy efa folo ny volana Aogositra 2024 teo iny. Araka ny nambarany ny lefitra faharoa ny delegen'ny boriboritany voalohany Andriamatoa Razanadrakoto Herniainy dia tototra fako sy loto ny lakan-drano famatsina rano ho an'ireo fambolena eny amin'ny faritra Ankasina, Andotapenaka voalohany sy faharoa kanefa dia mamokatra sakafo hoanina no vatsiny ity lakan-drano ity. Noho izany dia nandray andraikitra ny commune amin'ny fanentanana ny rehetra eny amin'ny faritra tsy anarina rano maloto sy fako amin'izany lakan-drano izany. Boriboritany voalohany ny commune urbaine Antananarivo izay tarehan-Ramatoa ben'ny tanàna Ravalomanana zany etsika manokana zany izy tia izay irana amin'ny mpamboly sy ny RFDO eto amin'ny fokotany Ankasina, Andotapenaka fahatelo, Andotapenaka faharoa izay etsika ity moa zany dia fanadiovana n'ity kanala izay mampiditra rano amin'ny Tatsa aty amin'ny Ankasina sy ny Andotapenaka. Ity etsika ity arak'izay moa zany dia fanadiovana kanala iarahantsika malala zany fa ny kanala aty amin'ny tanàna ivo ohatr'itony dia tolotra fako ary lasa maloto noho ny izay atao hoe manjoranjolany ihany mponina izay anetanana ny vahoaka ety amin'ny Ankasina, Andotapenaka sy manodidina satria misy velara-tany mbola maro zany ety volena. Ankoatra izay dia nanentana ihany koa ity tompon'andraikitra ity ny tokony ijereny ireo mponina manokana ny RFD eny anivon'ny fokotany izay miezaka manadio sy manala ireo fako isan'andro. Mirefy 500 metatra eo ity lakan-drano diovina ity ary raha araka ny zavanisy eny antoerana dia ireo mponina izay mipetraka eny anivon'ny fokotany ity ihany no mandoto sy manaro fako anatin'ny lakan-drano. Fanadiovana ny kanala satria hita dia hita fa tena tsetsina dia tsetsina ka izay indrindra no anetananay ny olona mba tsy hanao loto indrindrindra andefa rano maloto toy ny rano-tsavony na rano avy ampiasaina amin'ny toerana tokantrano maro samihafa
fa ity tompoko ty canal ity zay canal d'irrigation dia natao fambolena vary fa tsy natao fanariana rano maloto. Io canal io moa dia canal fampidirana rano madio rehefa amboly rehefa ohatr'izao satria volana o zao ny andro dia mampiditra rano ny mpamboly be mahita nefa izay fa tena maloto le canal ny rehefa dia tao fokotany fa tena manadio isan'andro fa tena lasa naloto be le satria le ponina zany sarotra entanina be amin'le fahadiovana. Mandrora mitsilany ihany ireto ponina ireto satria ny vokatra dia iditra any ambavan'izy ireo ihany ka izay indrindra no anentana ny commune Antananarivo renivohitra mba tsy androra mitsilany amin'ny fanarinan'ny fako eny rehetra eny satria izy ireo ihany no hitanty ny vokatra izay natao izay. Etsy ankilany dia mitaky ny fifanampiana sy ny fanomezam-tanana ny amin'ny fanaraha-maso ny asa efa vita ihany koa ny avy eo anivo ny commune Antananarivo renivohitra. Fa eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana dia tafiditra agnatin'ny faritra mena amin'ny Alatromby raha ny ao amin'ny distrikany Betroka. Ankoatra izay dia saika isan-kerinandro ahitana trangana takalon'aina ihany koa any amin'ity distrika ity raha ny nambarany ireo olona avy any an-toerana. Ho arahantsika ny fanadihadiana momba an'izay tateriny Germaine Menjanahary sy Tahiriny Aina Ranariny. Manjaka tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny tapany atsimon'ny Nosiny amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao izay voaray avy any amin'ny distrikany Betroka dia saika isan-kerinandro no miseho fakanan-keriny ao amin'ity distrika ity. Nanamafy ny filohan'ny fikambanana Andromaso avy any amin'ny distrikany Betroka fa maro tsy lavoloha tanteraka ireo ponina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Misy hoy izy ny ezaka izay ataon'ny mpitandro filaminana saingy atreto dia tsy mbola mahavoafehy izany tsy fandriam-pahalemana izany ny eo anivony mpitandro filaminana na dia misy aza ny ezaka sy ny fiaraha-miasa amin'ny fokon'olona. Le takalon'aina no tena agnisan'ny mampitaitaina ny vahoaka ny distrikny Betroka satria tena efa mangalaka eo an-tapo-tanàna zany ireo mpanao takalon'aina reo raha amin'ny distrikny Betroka no jerena. Agny tena toerana mahamay zany dia faritra Sonala faritra Simy zany zone sud igny ary tena mandry sy lavolohan'ny ponina eo toerana zany vokatry ny asandahalo saika isan-kerinandro mihitsiny izy amizao tena mampalahelo resaka takalon'aina ary sy mandefitra la vao sy misy vola sy misy takalony zany dia vonoany oharako zao Betroka tapo-tanà tena ao tapo-tanàna ny Betroka ao nangalanja olona anankiray lehilahy dia ny vonoany raha fa sy nomena le vola nitakeny tamin'ile olona zany dia ny vonoany izy na dia ahoana moa hahaizan'ny mpitandro filaminana hiady le olo ao am-pelantagnany dia farany ohatrany talaky lavitra fotsiny atao sisa ataon'ny mpitandro filaminana ny fitaovana hoentina hediana aminazy mbola sy petrapetraka tsara. Isan'ny lokaloka lehibe nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny nandritra ny fampelezan-keviny ny ametraka fandriam-pahalemana tena izy raha vao manomboka eo amin'ny fitondrana ny tenany. Fitovolana izao no lasa mbola betsaka no mikaikaika amin'izay isaky ny faritra na dia efa misy aza ny famatsiana sy ny fanomezana fitaovana ho an'ireo mpitandro filaminana izay raitra dia raitra ny azo lazainy dia fampanantenana pokaty tanteraka no nataon'ny mpitondra amin'ny vahoaka malagasy. Eo amin'ny setry ny fiarahamonina kosa indray dia anisany miteraka ny fifindramonina betsaka indrindra miala avy any amin'ny faritra atsimo mandeha mianavaratra ny tsy fisian'ny fiahiana ara-tsosialy any amin'ny faritra atsimo ny nosy iny miteraka tsy fandriam-pahalemana sy fanimbana ny tontolo iainana nefa izany zavatra rehetra izany tahaka ny hita amin'ny fitarainan'ny olona avy ao amin'ny distrikany Ambatoboeny any amin'ny faritany Mahajanga iny. Noro fitiavana no nanao ny fanadihadiana teo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Nanomboka ny taona 17 ny rongatra ny Alatromby indrindra tany amin'ny distrika Ambatoboeny, commune Tsaramandrosy fokotany Andranomiditra. Raha ny Antotanis, efa mahery ny 70 isa ny omby very raha nambarany sy fokotany. Ny anahazovana izany tamin'ny volana Martsa teo zao, omby misa 5 indray no nisy nangalatra. Araka ny loharano vaovao azo dia ireo mpiavy avy any atsimo tonga amin'ny faritra larovana Karafantsika no olana ho an'ny tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana. Raha tsy aivana, nanomboka ny taona 2012 no tonga ireo mpifindra-monina. Izy ireo izay mitrandraka ny ala manao ny fambolena, mampiasa antsy lava sy pilotra rehefa mamboly vokany, matahotra ny ponina Andranomiditra. Ao anatin'izany ny volana Oktobra sy Novambra no tena manao izay fambolena izay ireo mpiavy ary tsy vitany mamboly fotsiny fa manao arina fagnindrehitra ihany koa raha ny loharano vaovao azo.
nanao be fiava izy ireo nanomboka ny taona 17 amin'izao efa mahatratra anarivo ny isan'ireo mpifindramona izay miparitaka amin'ny tokantrano anjatony. Etsy andaniny ny tena olana dia rehefa mafampana ny fanenjehana amin'ny resaka fanombanany ala mitododo any amin'ny tany ny avy ireo mpiavy. Ho famahana ny olana eo amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay mahatonga ny mpiavy ihany koa handripaka ny ala dia manaitra ny sain'ny mpitondra ny vahoaka nandrano miditra mba hijery akaiky ny sosialim-bahoaka fa tena sahirana miaina ao anatin'ny ameana ny vahoaka madinika rano ny voalaza ka etaetan'ireo mponina ny anamboarana ny tohodrano manondraka ny voly sy ikarakarana ny biby fiompy. Tsy ny olana eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ihany no manahirana ny mponina fa ny toeram-pitsaboana. Araka ny fantatra tsy maintsy mandeha lalana 7 kilometatra vao mahita toeram-pitsaboana ny mponina ka ao tsara mandroso no akaiky azy ireo. Ny vehivavy mitondra vohoka ny tena voakasika. Ankoatry ny olana eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny toeram-pitsaboana, olana hafa ihany koa anefa ny tsy fampin'ny sekoly ahafahany ankizy manohy ny fianarana. Tsy misy afa-tsy EPP tokana ao amin'ny fokontany an-drano miditra. Mazava ho azy fa tsy maintsy miakatra ao amin'ny komuna tsara mandroso ny ankizy vao afaka fanadinana BEPC. Raha ireo zava-misy ireo nijerena dia fantatra fa tena latsaka ao anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka madinika, indrindra ireo any amin'ny faritra atsimo, andrefana. Manjaka avokoa ny olana isan-karazany, ny tsy fampin'ny sakafo, ny tsy fampin'ny sekoly sy ny toeram-pitsaboana. Izao indray manjaka ny resaka tsy fandriam-pahalemana, izany hoe ny sosialim-bahoaka. Tsy voazao akory no nahinonan'izay fa efa tao anatin'ny taona vitsivitsy. Aiza ho aiza ary ny fadraisana andraikitra ny fitondrana ankehitriny manoloana izany. Ny hita mantsy dia manao fitarainana foana ny vahoaka, saingy eto mitazam-potsiny ny fitondrana manoloana izany. Sy anatsimy ihany moa amin'izao no tsikaritra fa halatsaka ambany ny resaka sosialim-bahoaka fa na eto Antananarivo renivohitra Madagasikara izay heverina fa tokony ho fitaratra eo amin'ny resaka fampandrosoana. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana dia totosa omaly tetsy amin'ny kianjabeny Mahamasina ny lanonana izay fametrahana any Jean Pascal Andriantsoavina ho évêque mpanampy eto anivon'ny diocèse-ny Antananarivo. Nisy ny olo manakaja maro izay nasaina tamin'izany avy eto amin'ny firenena, anisan'izany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Teny toerana ary mitatitra izay vaovao izay Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Tompo ianao no itokiko. Io no teny filamatra nofidiany pretra Jean Pascal Andriantsoavina tamin'izao fanamasinana azy ho évêque izao. 20 taona no nahapretra azy. Nofidiany Papa François kosa izy ho évêque mpanampy eto amin'ny archidiocèse n'Antananarivo. Tontolo soa mansara ny fanamasinana ho évêque any Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina. Irotsika aminao ny fahasoavana rehetra ilaina mba ahafahanao manatanteraka ny didy rehetra ankin'Andriamanitra aminao. Arabaina ny archidiocèse d'Antananarivo fa nahazo évêque mpanampy. Isaorana zay rehetra nandry anjara ka nahatomombana izao fanamasinana izao. Tsy ela herinandro vitsivitsy sisa tavela dia higady reto amintsika ny Papa Ray Masina. Isaorana antsika rehetra zay mikatroka mafy amin'ny fanomana ny fahatongavana. Izy araka izany no évêque anampy any Monseigneur Odon Marie Arsène Razanagolona. Tontosany Alahady fa 12 ny volana Aogositra teto amin'ny kianjabeny Mahamasina ny fanamasinana azy ho évêque. Lamesa izay notarian'ny cardinal Désiré Tsaraazana. Nandritra ny fandraisam-pitenenany Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina nitondra fankasitrahana ny tenany amin'ny nahatongavany amin'izao toerana izao. Sotran'Andriamanitra izy no nitantanatizay ary mbola itsingona hatrany no ny fitiavany tsy mivadika na oviana na oviana. Manaraka izany dia misaotra indrindra anareo zokray aman-dreny rehetra ao amin'ny fivondronam-ben'ny évêque eto Madagasikara. Nandray aho zandry kelinareo
irak'andriamanitra nareo iraka hitarafako ny fitiavan'andriamanitra amin'ny tsinjony fiangonany eo amin'izay misy ny Pierre no misy ny église hoy Masinda Ambroise évêque de Milan Ubi Petrus ivi ecclesia misaotra indrindra amin'ny torolalana sy ny ohatra tsara omenareo ty zandikelinareo mbola tsy mahalala zay atsimo sy avaratra akory eo ihany koa ny be ny tanàna n'Antananarivo mivady sy ny mpiara-mahasamina raha vao nantsona mikasika nyty fotoana ty sy ny toerana dia tonga dia namaly tsy ampambambany misaotra indrindra tompo mankatelina nareo mpretra rahalahako rehetra firahalaminary sika niara-dia telefona ary mbola hiara-darana trany ato kosa ilahiraka iombonana ny antsonantsika rehetra anitatra ny fanjakana samy momba ny fahasoavana mandrakarivana isika dia ny fahasoavan'Andriamanitra mba tomposantsika izany asa masina izany olo-manakaja maro no tonga nanatrika ny fotoana ka isan'izany ny filoha teo aloha matrika Ravalomanana sy Ramatoa vadiny ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra mpino katolika maro ihany koa no tonga nanatrika ny fanamasinana izay manodidina ny 2:03 sy rahetsy nona iny ihany koa tomboko lay sy tomboko vavy no nandesitsika namarana ny fotoana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany samy tsara tomboko lay sy tomboko vavy